Voalohany moa zany ekipan'ny Jetmada no nandeha niatrika fianarana iraisam-pirenena tany ivelany izay nanao ary fahitandreo mpilalao an'izay ety zay. Marina tokoa zany na dia voalohany ary aloha ny fandraisana anjara ny Jetmada amin'ity fanarana ity dia afa nisy mpilalao maromaro ihany, 3 mirahalahy ny ahafahana andray anjara tamin'izany mondial pupille izany. Hita ho sahirana aloha ny mpilalao malagasy tany amin'ity fanarana ity araka ny fitantaran'izy ireo noho izay aratsian'ny andro izay. Eo ihany koa mbola tsy fahazarana milalao amin'ny atao hoe teratany vahiny izay fa tsy ny malagasy mitovy aminy akory no nilalaovany tamin'ity dia hita somary sahirana ihany ireo mpilalao sasatsasany izay tsy dia nahavita namoaka ny tena fahaizany na dia verina fa mpilalao isan'ny atao hoe sangany aza. Le milalao baolina miaro manao amin'ny vazaha. Resaka teknika raha mihoatra amin'ny vazaha tsika manao ahoana? Izy zany manana fizika fa raha teknika izy azo hohanina tsara. Mondial zany dia nafinaritra. Inona ny tena nafinaritra amin'ika zao taty nandritra an'le tateka ty mondial? Nafinaritra naza dia le fandrosenay. Lalao tamin'isa zao no tena hitan'nika hoe nafinaritra indrindra tamin'ny contre an'izy? Loton'ny Douarnenez. Zakana tsara satria izy eo amin'ny resaka fizika izy koa nanampy hafa teknika antsika nanampy. Zany hoe azo resena tsara ve zany ny vazaha? Azo resena tsara izy ka. Inona ny landria mbola lesika ho anareo zao? Lesiko antsika zany dia mbola tsy zatra le milalao terengeta dia ao afovoany amin'ny cross. Na zany dia moramora ihany inona zao no tena hita mikajy hoe mbola lesika ho antsika zany raha tamin'ny androany? eo amin'le défense tokony hipetraka eo amin'le présidence tokony. Zany hoe azo retsena tsara ve reo vazaha reo raha ohatra hoe amin'le baolina kitra latsaka 13 taona? Eny azo tsara be. Inona ny tena hitanao video hoe tsara taty mondial? Match. Inona ny tena hoe tsara tamin'le match? Le mamory baolina. Iza ny tena nanamarika ny vita amin'ny lalao rehetra izay natao takonana tamin'iza ohatra? Tamin'le hafa. Naninona le izy? Tokony nandresy zay fa tsy namony dia resa. Tsara daholo ka. Inona ny tena tsara tamin'le? Tamin'le match rehetra. Inona ny tena nanamarika anao tamin'le taty? Tamin'le contre tamin'le Saint-Nazaire. Misy inona tamin'izay fa ahoana? Misy izany ngeda be dia mila presena tsara. Nafinaritra anao ihany ve ny taty amin'ny mondial? Nafinaritra tsara. Tsara le mondial ka tsy ngeza be ny gabarin'ny azo eo dia zay vo indrepandea vo nanao taty. Tsara mihitsy. Inona ny tena nafinaritra? Tamin'izany lalao tao contre les Russes. Inona ny zavatra nisy? Inona ny zavatra nisy tamin'ny nanao contre an'le Russes ny nafinaritra anao? Nanao arrêt mihitsy. Range tsara, tsara tsara. Azo resena tsara ve le vazaha reo rehefa ohatra hoe vola tsara?